avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Feti-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Boisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Miabetsaka ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra no simba amin'izao fotoana. Vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra lavareny isan'andro izao raha ny fitarainana ireo mpanjifa eto Madagasikara. Mila ara-pahamehana ho an'ny fitondrana ny famahalana ny olan'ny rano mihoatra n'ireo rendrarendra tiany atao. Efa tamin'ny taona 2024 ny vitany siny ny fisitrahana $20,000 ho famahana ny olan'ny rano eto Antananarivo. 5 taona teo aoriana mbola mijaly rano ny vahoaka malagasy. Tsy mbola voaja ny zon'ny ankizy eto amintsika toy ny zo ianatra, isakafo, adio sy ho salama. Ny fahasahiranan'ny firenena eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena no mahatonga izany. Nozerany ny tafika Amerikanina bomba tamin'ny alalan'ny bomba anti-bunker GBU-57 izay fantatra fa États-Unis irery ihany no manana azy. Ireo tobo nukleary misa telo lehibe any Iran ilaza ny amalifaty ity firenena ity. Taoriany ny fanafiana. Ny antsipolian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Manatitra ny araba, tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity ariva ity. Asainay ampanajany ianao anaraka hatramin'ny faran'ny fahampahalalam-baovao. Miabetsaka ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra no simba amin'izao fotoana. Vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra lavareny isan'andro raha ny fitarainana ireo mpanjifa, velitaraina kilany ireo orinasa madinika sy ny mpiasa tena fa mihitsika ny asa fiarin'izy ireo noho ny délestage lava ity. Andeha arahantsika ny fanampim-panazavana makasika izay ety ny rina fitiavana. Ankoatra ny fatiantoka goavana ateraky ny fahatapahan'ny herinaratra mandritra ny adiny 5 na adiny 7 isan'andro. Miabetsaka ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra izay ampiasaina any an-tokantrano no simba napotika. Tsy misy raisina intsony amin'izao noho ny takaitra ateraky ny délestage lavareny isan'andro ity. Miovaova miaka-midina ny herinaratra ny jirama ka mamotika fitaovana maro ao an-tokantrano izany rehefa miverina ny herinaratra toy ny fahitalavitra, ny fatana, ny lafaoro. Ho an'ity orinasa mpanamboatra fitaovana elektrônika nanaovana fanadihadiana ity, be dia be ireo fitaovana simba noho ny fahatapahan-jiro lavareny amboarin'izy ireo eto isan'andro. Raha misy olona folo ao anatin'ny iray andro tonga manamboatra eto amin'izy ireo, ny enina amin'ireo farafahakeliny dia simba vokatry ny takaitra ny délestage izao. Induction reo zao tena tratran'ny surtension zany na télécran plat reny. Zany le courant amin'izao fotoana zany tsy stable intsony mihitsy. Fa miaka-midina be dia tena be dia be zany le fitaovana simba amin'izao. Fa matetika zany misy mitaraina an'izay hoe tapaka le jiro izy dia miverina le jiro dia maty le zavatra. Zany misy surtension zany tsy fantatra na midina loatra na miakatra loatra mahafaty an'le fitaovana le olona. Raha ny facture zany zao lesana, ny facture zany anay dia eo ihany nefa tsisy hoe mihena na miakatra na midina. Misy dia efa tapaka matetika tokony hoe ihena ny facture fa rotra rehetra aloha dia eo ihany eo. Zay ny olana mihitsy, zay ny zavatra mampagaga koa izay zavatra. Nanamafy ireo orinasa madinika fa mitombo hatrany ny fahavoazana amin'ny asa andavanandron'izy ireo vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra lava isan'andro ity. Mihitsika noho izany ny asa. Disy fanantenana ny mpanjifa noho ny tsy fahavitan'ny asa ara-potoana, miena ny fidiram-bola. Vahaolana maharitra no andrasana amin'ny fanjakana fa tsy fialan-tsiny na fampanantenana lava. Tena raha tsy eto aloha zany tena tsy hitako izay tena vahaolana hoe tena ina amin'izy satria efa ela ihany mantsy izy ty hoe tsisy intsony délestage nefa hatramin'izao tsika tena vao misy trop be ary izy amin'izao. Zay ny zavatra hitako aloha. Tsy hitako hoe ina fanantenana hoe isa tsisy. Sosokevitra zany dia miankina amin'ny fanjakana moa zany hoe tokony hoe ampiana zany ny machine mamoaka herinaratra zany. Fa ny asanay zao raha ohatra zay zao hoe hanao ohatrany hoe hanampy groupe, hanao groupe na palasolera no mipiasa tena
tsy mety amin'ny asana sa satria maivana izy dia tsy mahazaka an'ilay zavatra ataonay fa tsy maintsy any amin'ny fanjakana foana zany ny vahaolana amin'ny resaka jirama zany. Mbola ina hery vaika noho ny amin'izao fotoana ity fahatapahan-jiro sorano ity rehefa amin'ny volana aogositra makany raha mitoy izao tsy fahitany ny mpitondra vahaolana izao hoy izy ireo. Ny fananana herinaratra matanjaka nefa no andrefesina ny fandrosoan'ny firenena. Hatreto resaka ambony latabatra sy fampanantenana pôkaty ny betsaka ka tontolo andro zara raha misy asana alina miaina anaty aizina. Zay ny makasika ny tontolon'ny herinaratra fa raha ny makasika ny rano eto Antananarivo kosa tsy lahara-pahamehana ho an'izao fitondrana izao ny famanan'ny olan'ny rano mihoatra ireo rendrarendra tiany atao. Efa tamin'ny taona 2024 no vita sinoy ny resaka fisitrahana vola hatrany amin'ny 24,000 tapitrisa dolara ho famana ny olan'ny rano eto Antananarivo. 5 taona tio aoriana mbola mijaly rano ny vahoaka tetikasa amana ny olam-bahoaka miatra manaina izany tokony atao lahara-pahamehana fa tsy milona be mandritra ny 5 taona hoy nambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko APM. Fanampanazavana makasika izay. Efa taona lasa izay ny banky iray isam-pirenena no nilaza fa nanome famatsim-bola amin'ny tetina 20,000 tapitrisa dolara mba hiadina amin'ny tsy fahampindrano eto Antananarivo tamin'ny taona 2024. Efa nivoaka ny vola saingy milona be ny asa. Tsy arakaraky ny mahamehana ny raharaha ny hafanganam-pandehan'ny famahana olana. Efa taona tio aoriana vao maika mijaly rano Antananarivo. Efa tetika asa hamahana olana miatra manaina mbola tsy aingam-piasa sy tsy mazava ihany ny fomba fiasa hoy ny sekretera jeneraly ny antoko APM. Mametra-panontaniana zany tsika amin'izao fotoana izao hoe sao tsika efa 2024 efa manahoana zay le tetikasa efa nivoaka ve le vola aloha ary le vola ve efa nampiasaina tamin'ny tokony ho izy fa hatramin'izao aloha mbola mitovy ihany ny zavatra misy manahoana ny fivoaran'izay tetikasa zay. Efa nisy koa raha tetikasa forage tamin'izany fotoana izany manahoana koa ny reny hevitra reny hoe misy lavadrano eraka tamin'Antananarivo nanahoana zay. Tokony efa miva amin'ny ampahany ny olan'ny rano io raha nanampiniavana sy nay nametraka politika mahombo ny mpitondra. Tsy vitan'ny fahenoana fofom-bola azo lavahana ny famahana olana fa ny fahaizana mandrafitra tetikasa mipetrapetraka ary misy antoka sy fepotona mazava ny fanatanterahana azy. Tsy misy anefa izany amin'izao fotoana izao. Le izy moa zany ny mpitondra vao maheno fofom-bola dia to dia maika ary to dia mikoropaka hoe andao indray hiantsampy atsy sy hiantsampy aroa satria any misy vola fa teo eo amin'ny lafiny hoe fanamboarana an'le tetikasa mihitsiny sy ny famaritana an'le tetikasa hoe mahomby ve le tetikasa sa tsy dia lasa eo amin'izay rehefa tonga le vola na rehefa tonga le tetikasa eo amin'izay zay vao hita hoe ohatrany ahoana ny ampifanarahana le tetikasa amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Raha tsy aivona ny 17 Jona 2024 no nanao soniny governemanta sy ny banky iray isam-pirenena. Ity tetikasa ity dia mikendry ny ampitomboana ny fahazoana rano ao anatin'ny faritra Antananarivo renivohitra sy ireo tanan-dehibe voafantina ary anatsarana ny asan'ny orinasan-drano sy jiro dia ny JIRAMA izany. Efa taona tio aoriana vondrom-piariana herinaratra amin'ny tobo-pamokarin-drano misa 520 no nambara fa vita araka ny fanambarany ny JIRAMA androany. Efa miasa izany ho anamorona kona sy mandika namana. Ny farany volana Jolay kosa ny fepotona ho an'ireo ambiny. Aiza ho aiza amin'izany ilay serasera voizina fa aingam-pandeha ny fitondrana rehefa miasa ary aiza ny vokatra mipaka amin'ny malagasy androany hoy ny mpanara-baovao. Zay ny lafim-baovao makasika ny tontolon'ny rano iny fa iverina eo amin'ny lafiny tontolo politika sy ny fiainam-pirenena isika. Tsy tokony hitondra firenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa tsy mahafantatra izay tena laharam-pahamehana ho an'ny firenena akory hoy ny avy eo anivo ny antoko MFM. I Madagasikara izay tsy mitsahatra ny mihemotra trany amin'ny lafiny rehetra amin'izao fotoana lavitry ny fandrosoana noho ny rendrarendra sy ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Daniela Minoarso no mitondra ny antsiboriany mahakasika izay.
Mbola lavitry ny fandrosoany Madagasikara raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana miaina anaty aizina sy fahantrana lalina ny vahoaka malagasy. Maro ihany koa ny tsy hainasa sy tsy afaka mitsapiteny araka ny tokony ho izy. Hatranga izay maneho taratra fa mihemotra amin'ny lafiny rehetra ny firenena noho ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana. Le filana fototra mazoma olombelona mihitsy ny tokony ho tonga any amin'ny olona aloha vao afaka mieritreritra ny olona hoe androso sahidrany eto ohatra ny filaminana ara-pahasalamana, ny filaminana ara-pandriampahalemana, ny filaminana ara-tsakafo, ny filaminana ara-trampinenana. Izany rehetra ary ny filaminana ao anatin'ny zo ara-politika. Fa tsy misy zany ireo zavatra ny tany saika ireo no mamaritra ny atao hoe fampandrosoana ao anatin'ny olona anankiray na faritra anankiray manahoana daholo ny sanjaton'ireo anatin'izay. Tsy misy anefa izay fa tapitapena nohatra sanatry ny vava manohatra le fampandrosoana amin'ny atao hoe solution type top hoe ity ndray ny malaza e. Inona atao? Raisiko ohatra fotsiny zao zavatra natao tsy tokony atao eto Antananarivo zany téléphérique zany. Nefa natao fa voako kely fotsiny isika 20 kilometatra miala Antananarivo na avaratra na atsimo na andrefana na atsinanana misy tendrombohitra anankiroa fanelanelana be. Fa ny lalana makany amin'io ratsy be mihitsy. Fa raha ohatra mba saina ny fanjakana hoe asina poteau ray ty, asina poteau ray ty ao ambany hoe asina poteau, ino mba anisan'ny fampanohizana ny faritra anankiroa na ny lalana anankiray satria ny lalana dia anisan'ny mitondra fampandrosoana. Kanefa ny lalana izay atao hoe lalan-drà hitondra fampandrosoana any amin'ny faritra anankiray tsy misy dia mivangongo. Ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izay tsy tokony hitondra firenena noho izy tsy mahay sy mahafantatra akory izay tena filàny vahoaka sy ny firenena hoentiny, afa ihany koa avariana amin'ny rendrarendra raha ny faneho-kevitra hatrany. Ny olona raha hitondra fanjakana, hitondra faritra, hitondra komina, hitondra fokotany dia fantatra voalohany aloha dia ahoana ny ampandrosokany io firenena tazomiko, io faritra tazomiko, io fokotany tazomiko, manahoana ny olona satria ny olona no harena. Ny filohantsika indray mametraka azy. Zany resaka zany tany aloha tany hoe te be loatra ny malagasy no miteraka ka izay no miteraka fahantrana. Fa tsy fantany fa amin'ny finoana malagasy dia ny zanaka no harena, ny zanaka no fampandrosoana. Jereo tsara, izy no efa tanora izy no tondra. Izy ihany no teny hoe tanora no maro nisy eto Madagasikara. Dikan'izay zany, reny tanora reny dia zanaka malagasy. Ka raha ohatra ka hijery fampandrosoantsika dia any amin'izay hery mahatonga fampandrosoana no hiazakazahana. Anisan'izany no fambolena, ny filana fototry ny firenena dia fambolena sy ny fiompiana. Kanefa any amin'ny atoko-pivelomana faharoa no andehanantsika any amin'ny fifandrarahana varitra sy takalo. Dikan'izany tsy misy zany no fampandrosoana eto. Olana eto amintsika tia tena tsy mijery afa-tsy ny tena sy ny tazona ny fahefana ny mpitondra fanjakana ankehitriny aka tsy mijery sy mitsinjo ny vahoaka hoentiny hoetra ny faneho-kevitra. Manana tanora maro manam-pahaizana amin'ny sehatra maro samihafa i Madagasikara, tanora afaka mamokatra sy afaka mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena, saingy tsy misy omena toeran'izy ireo hany ka lasa mitsoaka ivelan'ny faritra sy toerana misy azy mitondra fampandrosoana ho an'ny faritra hafa. Fa tsy mbola voaja ny zon'ny ankizy eto amintsika toy ny zo hianatra, ny zo hisakafo, ny zo adio, ho salama, ny fahasaranan'ny firenena eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena hoy ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena miaro ny azon'ny ankizy no mahatonga izany. Manoloana izany indrindra miantso ny rehetra hiara-entana hiaro ny zon'ny ankizy izay ho avy ny firenena ny vovonana PFSE. Andeha horantsika ny fanampanazavana mahakasika izay etiny Gabin Eloa. Be loatra ireo ankizy vao hitsakitsaka zo eto Madagasikara. Miseho amin'ny endriny maro zany hoy ny firaisamonim-pirenena hiara-ny herisetra ara-batana ara-nofo ampiasaina amin'ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany ireo zaza tsy ampy-taona any amin'ny faritra. Raha toa ka ampiasaina an-trano sy karamena mantsaka ary mitaiza kosa ny ety andrenivohitra. Miantso ny fiarahamonina anaja ny zony ireo komity ny ankizy eo anivo ny vovona ny firaisamonim-pirenena. Ny comité des enfants dia mitondra feon'ny ankizy ary miaro ny zon'ny ankizy. Ny fangatahana zany ajanony ny asa mamoetra ny ankizy satria mijaly ireo ankizy ataony misy karazana asa mamoetra dia lasa mijaly zareo satria tratran'le asa mamoetra foana. Ny tantanany dehibe zao dia ny asa trano lasa tsy mitombo le zaza, lasa tsy fantatra hoe
ahoana amin'ny fahasalamana satria misy ny ray aman-dreny lefa miasa le zany mbola tsy ampy taona na ny karamana dia tsy hoe ohatsinona na ohatsinona dia ampianarina ny ankizy dia mangataka amin'ny mpitondra fanjakana ampitombo iny mpanaramasin'ny ankizy. Efatra ambin'ny folo taona nijoroany plateforme société civile pour l'enfance eto Madagasikara. Mahita izy ireo fa mbola ady sarotra sy mila fiaramientany rehetra ny fiarovana ny zony ankizy na dia efa mahery ny enimpolo aza ny fikambanana mandrafitra ity vovonana ity. Nilaza ny PFSCE fa mila fanohanana avy amin'ny tsirairay ny fiarovana an'ireo kolonga madinika ho avy ny firenena ireo. Raha mbola sahirana ara-tsosialy sy ara-ekonomika ny firenena dia mbola betsaka ny zofototra ny ankizy mbola tsy voahaja. Ny zofototra voalohany indrindra zao izay mbola tokony be lehibe dia manomboka amin'ny fahizinany ankizy identité any zao dia efa izy. Eo amin'ny fampianarana mbola betsaka ny tokony atao. Eo amin'ny fahasalamana mbola betsaka ny tokony atao. Ny ady amin'ny herisetra moa zany dia tsy lazaina intsony. Vao tokony atsony ny fiarahamonina malagasy rehetrarehetra mba samy andray andraikitra eny fa na tsy voatery ndray aman-dreny fotsiny fa manomboka eo amin'ny fanolobodirindrina, ny any amin'ny fokotany, ny any amin'ny commune ary ny mpitondra fanjakana sy hatramin'ny mpiara-mombonatoka zany dia angatanay atao amin'ny vovonana PFSCE mba tokony hiaraka andray andraikitsika satria raha tsy voaharo ny zony ankizy dia tsy mandry fahalemana ny ankizy. Ao anatin'izao iray volany ankizy izao, etsika maro no ataon'izy ireo anentanana ny fiarahamonina anaja sy ampisitraka ny zony ankizy. Ny 12 jona teo no safidiany ity vovonana ity anamarihana ny ivony fankalazana ny iray volana ho fiarovana ny ankizy. Fotoana ihany koa ny zarana afaliana sy nampialana vola an'ireo zaza 900 avy amin'ny fikambanana sy akany maro samihafa. Ankizy voaharo mandry fahalemana no lohahevitra tamin'izany. Niala teo amin'ny tontolon'ny ankizitsika dia hiditra eo amin'ny sehatry ny tanora sy ny resaka fahasembanana. Misedra fanelikiliana ireo olona manana fahasembanana izay any amin'ny fidirany amin'ny tontolon'ny asa amin'izao fotoana izao. Betsaka ny sedra izay tsy maintsy sedrain'izy ireo manoloana ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana mahakasika izay. Mbola betsaka ireo orinasa tsy mandray olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Na dia mafy ilay asa aza. Te hiaotra amin'ny fiainana sy aleo tena tahaka ny tanora rehetra nefa izy ireo fa sakana ny faniliana. Nijoro vavolombelona tamin'ny fisedrana ireo karazana fanelikiliana nanomboka tany amin'ny fianarana hatrany amin'ny fitadiavana asa isitraka izay manana olana ara-pahitana. Nilaza fa tsy mora ny mizaka ireo endrika faniliana. Efa nandalo sedra maromaro araka ny efa nilazaiko teo fa mandratra le izy aloha e fa indraindray efa zatra dia miezaka koa nefa tsy ho kivy fa tady foana dia miroso be da be. Nandalo zavatra tena betsaka satria tsy voaray tsy rony entretien d'embauche natriako fa vao nahita anazy zareo dia ohatrany hoe surprise zany le izy hoe personne handicapée ke le izy. Après quelques semaines moa zany après an'izay nandefa annonce zareo dia nefa niteny zareo nametraka tao anatin'le annonce zareo hoe ny olona tadiavinay moa zany dia olona salama tsara. Donc zany considéré zareo hoe tsy fahasalamana ny handicap, ny personne handicapée zany aminazy tsy salama. Dia izay tena latsaka ny raha masoko tamin'izay hoe efa tena ahoana loatra. Manomboka any amin'ny fianarana no misedra fanelikiliana, tsy maintsy atrehana ireo olona manana fahasembanana raha tiana ahavita ny fianarana. Ary rehefa mitady asa dia vao maika sarotra izany. Isan'ny olana sedraina ny tsy fahampian'ny fitaovana natokana ho azy ireo sy ny fotodrafitrasa. Oui, ny findrafindra fianarana foana tena tsy moramora niatrika an'izany satria tamina sekolim-pinoana tena nianatra matetika raha hoe tamin'ny tontolo mahiratra ankoatra ny teny amin'ny université sy tany amin'ny lycée ngamba satria lycée technique no nianarako. Dia ny findrafindra fianarana foana no ny fanelikiliana zareo. Nisy taona manaiky ny mpampianatra anankiray fa afaka telo taona mety tsy intsony eo dia tsy intsony directrice l'école na directeur l'école dia tsy manaiky indray izay manaraka mandimby azy eo. Misy koa ny directrice no manaiky dia terena ilay mpampianatra andray. Dia tonga eo dia tsy raha iny fotsiny-tsotra izao dia ohatran'izay ny zavatra mahazo ny personne handicapée amin'ny ankapobeny. Eto Madagasikara, olona tsy manana fahasembanana aza sahirana amin'ny fitadiavana asa. Maika fa ireo olona marefo. Ny humanité inclusion androany nanamafy fa azo atao tsara ny mandresy lahatra ireo orinasa mba hiditra ao anatin'ny tontolo mampianty ny fampananana asa ny tanora. Nandritra ny fahampahafantarana ny tetika asa tafa, tetika asa iarahan'ny ministera telotonta sy ny ambasady ny Frantsa, ny AUF. Na izany aza, andraikitry ny fanjakana,
ny fampanananasa ny tanora. Ny lafim-baovao ihany koa no antsika misento vetivety atao anatin'ny dokam-barotra epitatsika ny amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Akolo TV amin'ny ity hariva ity. Manasanao tsy saraka hatraminy amin'ny fampahalalam-baovao. Salama e! Fantaritsika androany ny fomba fametrahana sy fanalana accessoire vidogaz. Raha fatana gaz no ampiasainao dia ireto no accessoireny: détendeur vidogaz, collier, tuyau. Tsotra ny fametahana azy. Atambatra ny lohan'ny tuyau sy ny lohan'ny fatana gaz, atambatra amin'ilay détendeur, terena tsara amin'ilay collier, ilay tuyau. Alaina ny bouteille, esorina ny fonosana plastika eo amin'ny vavany, atsatoka ny détendeur quickon, ahodina makany amin'ny tsipika amin'ny loko maitso, tsindriana tsara ilay détendeur, bataina kely amin'ilay détendeur ny bouteille, anamarinana fa mitsatoka tsara. Ahodina makany amin'ny ankavanana, misy sary afo miloko mena ny détendeur, afaka arehitra ny afo. Raha kit fatapera no ampiasainao dia roa no accessoire ilaina: brûleur, fatapera ho an'ny bouteille 4 kg sy 9 kg. Ho fampatsiahivana, atsatoka amin'ny bouteille ny brûleur ary ny fatapera dia zahiry. Raha analale accessoire indray dia tsotra fotsiny. Ahodina makany amin'ny maitso ny détendeur, tsindriana ny clé, esorina miaraka amin'izay ny brûleur na ny détendeur dia vita. Tandrovo ny fahasalamanao, amoray ny fiainanao. Ndao ampiasa gaz. Miresaka foana isan'andro, isan'ora, araroty ireo tolotra mora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy mega. Tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 1000 ariary monja. Ino ma lesy an-tagnany lahy? Ty brox lesy. Ino? Brox lesy. Ino koa ma lesy zany? Boisson vaovao mampatanjaka. Misy energy drink de misy cola. Mety amindry sady mety amilay. Ino agnarany? Brox. Mahazonga. Yeah, mahazonga. Zay mila boisson. Mahazonga. Yeah, mahazonga. Zay mila boisson. Mahazonga. Mahazonga. Zay mila boisson. Mahazonga. Yeah, mahazonga. Ame parol. Brox ayan. Mbola terina trano ny araba tompoko lasy tompobavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fahampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Andeha no izatsika ny fahampahalalam-baovao toy ny raharaha fahabozinana ny tranga teto Antananarivo farany teo teny Ambomalaza. Nanatanteraka homazy ho an'ny tompoko ketry ireo mpandihy mivondrona ao anatin'ny communauté ny danse urbaine tany Mahajanga sy ny teto Antananarivo. Raha ny taremarika ofisialy farany dia 12 ireo namony ainy ary 14 ireo mbola manaraka fitsabonaka ny 12 amin'ireo no mbola tena mila fanaraha-maso akaiky ny toe-pahasalamany raha araka ny vaovao izay voaray. Andeha rahantsika ary ny antsipriany. Ny famotona teny amin'ny bord de la mer ireo tanora mpandihy maromaro tao Mahajanga ny alin'ny sabotsy 20 Jona. Fanamina menty na menty sy fotsy no nintin'izy ireo naneho ny alahelo manoloana ny fahalasan'ny ketry mamniaina. Ity farany izay isan'ireo namony ainy tamin'ilay fanapozinana ny tranga teny Merinkasinina tamin'ny sabotsy 17 Jona 2020 lasa teo. Nisy arak'izany ny fifampizarana toy ny saut chorégraphique izay niarahana tamin'ireo mpandihy maromaro. We sex them out till them call me. And the girls them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Come here, pretty girl.
body shape so good. Let me introduce you to Dans notre tandroanteto moa zany tsina fa ny rendre hommage ny fahalasana namanay rahalanay Ketch izay mpandihy fanta-daza teto Majunga maneran Madagasikara. Dia io zany fahafana afaka nataonay fiarasanay mpandihy rehetrarehetra mpanao danse urbaine na tanatin'ny domaine hafa. Dia teto izay niaraka nankalaza ny fahalasan'ny namanay satria nandaonay izy tsy niteny ka ity sisany zavatra mahazo ny afaka atao anazy. Androany ihany koa nisy ny fahatsirovana natokan'ireo namany mpandihy mivondrona ao anatin'ny communauté danse urbaine rehetra monina eto Antananarivo teny amin'ny studio 1000 et 1 étoile tsy mazaza tamin'ny ariva teo izay nahitana an'ireo namany tsy nahafohy sy tsy afaka nanatrika ny fandevenana tany fandrina. Raha ny taremarika ofisialy farany atreto 20 ireo maty tamin'ity tranga fanapozinana ara-tsakafo ity. Miisa 420 ireo marary mbola manaraka fitsabony, 20 amin'ireo no mbola mila fahanaraha-maso ny toe-pahasalamana sy tranga misy fahasarotana, ny enina kosa efa tsy misy ahina intsony raha ny fanazavany tompona andraikitra. Mbola rasan'ny mpanara-baovao ny hotoyan'ity raharaha ity fa mila fampahirezana sy fanohanana ireo olona manana fahasembanana hoy ny akany mpitaiza marenina iray. Nisy ny fitaom-pivavahana natokana ho an'ireo olona marenina tetsy amin'ny FLM 67 hectara. Fotoana ihany koa izay nanokafana ny jobily fa 70 taona ny akama. Andeha rahantsika ny fitanteram-baovao mahakasika izay entin'ny Eloaga Bayantrany. Olombelona toy ny rehetra ireo manana fahasembanana ka tsy tokony havakavahana sy ahilika. Antony nahatonga ny toeram-panabeazana iray eto 67 hectara mampitambatra azy ireo amin'olona izay tsy manana fahasembanana. Dingana maromaro nisy fiovan'ny tantaran'io fa mivoatra ihany koa moa ny fanabeazana raha tsy laza fa tsy ny hoe tany ambolohany dia fanabeazana mitokana na fanabeazana manokana na fanabeazana nampitokana ny marenina no nisy teto antoerana tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana raha dinganina lavabe ny tantara dia fanabeazana mampiaty no misy. Efa miaraka mianatra, miara-milalao, miara-miaina ary miara-tafita amin'ny ankizy be sy ny maro, izany hoe ny ankamazana ankehitriny dia efa mandray ny mpianatra tsy manana fahasembanana ihany koa izay miara-mianatra amin'ny be sy ny maro eto. Zay zao fiovana anankiray lehibe. Ankoatr'izay, hisy ihany koa ny ezaka ara-pitaovana ahafahana manabe sy mampianatra an'ireo marenina ao amin'ity ivotoerana ity. Ankehitriny zany dia manao ezaka indray ny akama satria efa miditra amin'ity le hoe fanabeazana mampiaty ity fototra fanabeazana, ny fampianarana mahomby, ny jery sy ny haino. Anao ezaka manokana makasika ny haino indray zany zao ny akama amin'ny alalan'ny tsangam-bato izay ezana amin'ity 70 taona ity ny azahoana sonorisation miaraka amin'ny kojakoja ny kit solaire no ity fatapahan-jiro lava reny eto amintsika ity moa zany no antony izay. Dia izay ny tsangam-baton-jobily ny haha ivohay modely mizaka tena amin'ny lafiny fanabeazana mampiaty. Nisy ny fotoam-pivavahana manokana nitondrana ambavaka an'ireo marenina androany maraina teto 67 hectara. Ity fotoam-pivavahana ity no nanokafana ny jobily fa 70 taona ny akama na ny akany ny marenina eo anivo ny fiangonana luteranina malagasy. Tato anatin'izay 70 taona izay mahery ny 700 ireo mpianatra nandalo tao amin'ny akama mba hiseho amin'olona rehetra ny fandrosoanao. Timoty voalohany toko fa 4/5 tapany B no teny faneva amin'izany. Amin'ny taona 420 vao hifarana izany fankalazana ny 70 taona izany raha ny fanazavana. Fa ao anatin'ny volana vitsivitsy ny fankalazana rano eo anivon'ny musée de la photo izay nosafidin'izy ireo manokana ny fampianarana sy ny fifanakaloza-kevitra mahakasika ny ranomasina mifandray amin'ny nosy malagasy Madagasikara et la mer izay notanterahana teny antoerana omaly niarahana tamin'ny mpampianatra mpiaraka navotra nandritra izany ny fampianarana ny fomba fanomezan-danja ny ranomasina amin'ny fiainana ara-toekarena eo ihany koa ny ara-tsosialy ary ny ara-kolotsaina izay nozaraina teboka telo lehibe moa ny fampianarana tamin'ny izay teny amin'ny musée de la photo.
teboka telo lehibe no nifakafakaina teo zany dia hoe ahoana no anatsarana ny fomba fijerin'ny taranja geografia an'izay tontolon'ny ranomasina zay. Dia raha mbola tany an-dakilasy dia ny avy etỳ tany no mandeha makeny amin'ny ranomasina dia natao indray zany izy ity hoe avy eny amin'ny ranomasina no me manatona ny tany ireo nosy kely dia avy eo dia tonga eto amin'ny ilay nosy lehibe zany. Dia izay zany nahitana hoe ity Madagasikara ity kay dia manana ranomasimbe indianina ny atsimo andrefan'ny ranomasimbe indianina ao anatiny ao zay ranomasina tena manana ny arena ara-boajanahary dia hoe hitrandraka tsara ny arenan'ny ranomasina dia tokony avotra koa zany ny manosy ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa mihitsy tsy azo ekena ny fampiasana vy na fitaovana amin'ny tokotry ny akoho-piady ary mila jaina ny zon'ny biby eto Madagasikara hoy ireo mpampiady akoho. Isan'ny mampiavaka atsika eto Madagasikara izany fanajana ny zon'ny biby izany. Raha ny fanazavana ka ho ampiarina eto amintsika ilay tsy fahafahana manositra menaka akoatra ny fanomezana sakafo ho an'ny biby ihany izay ho ampiadiana. Raha araka ny fanazavana izay ho ampiarina amin'ny festival adina akoho izay amboim-pionan'ireo mpampiady akoho sy ireo mpiompy akoho manomboka amin'ny 7 ny volana Jona ho avy izao eny amin'ny kianjan'ny Iragasy. Fanampanazavana mahakasika izay. Raha manana akoho ampiadiana dia afaka mitondra be dia be ny olona ho avy eo. Rehefa adina akoho ohatra tsy latsaky ny 100 ny akoho tonga eo. Ho anareo izay temba hita ohatry ny ahoana. Itsika dia manaja ny zon'ny biby izay mampiavaka antsika eto Madagasikara. Itsika tsy mitovy ny any amin'ny firenen-kafa izay mampiasa lamina. Ny fandehan'ny adina akoho moa zany dia ohatry ny adina akoho ohatry ny isan'andro ihany zany ny lalàna mipetraka amin'ilay izy. Adiny roa ihany zany ny adina akoho dia misy zoke moa ilay izy fa ny lazana zany hoe sans zoke. Fa misy zoke zany afaka manisy rano isaky ny 2 minutes zany. Dia engaviana zany tsika tsy tondra zavatra ahositra amin'ny akoho. Tsy hoe le mpampiady akoho rery no asaina fa zay tia akoho, zay tia mikarakara akoho, zay mba liana amin'ny resaka akoho, zay te hijery akoho. Makasika ny maresaka iray sampirenena indray mbava kosa dia nozerany ny tafika Amerikanina bomba mavita miletika lalina any ambanin'ny tany halina tamin'ny alalan'ny bomba anti-bunker GBU 57 izay fantatra fa etage-ny irery ihany no manana izay fitaovam-piadiana izay nazera tamin'ny tobo nukleary misy 3 lehibe any Iran. Nahitana ny tobo tao Fordo, Natanz ary ny atao Ispahan. Ity daraka bomba ity no fidirana tsehatra nataon'ny Amerikanina ao anatin'ny adiny Iran sy Israel amin'izao fotoana izao. Nilaza ny Amalfat moa ny Iranianina manoloana izao. Androany alahady maraina ihany dia nandefa misila ampolony maro ny daraka ny Israely Iran. Maneho ny fanahiny hitaran'ny ady misy ankehitriny ny sekretera jeneraly ny ONU avy eo araraka ny fanazavany Antonio Guterres. Dia iny ihany koa ary tompokilasy tompovavy no entsika manakatona ny filazana ny fahampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray. Brox vous a présenté Ni Vavao. Fety pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 9 folatra amin'ny 3 jiona, fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato.
Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté Nivava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge, une étape de rêve à Madagascar. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.